Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Aza mamono ny fanahy. Aza mamono ny fanahy. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina, toko 5, ny andininy 2:20 hatramin'ny 2:20. Vakitsika ary aloha amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary mangataka aminareo zahay ry rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny Tompo ary mananatra anareo, ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, mihavana tsara. Ary mananatra anareo zahay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona fa mieza mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aza mamono ny fanahy, hoy ny andininy 20. Mamaraparana ity epistily ny fitondram-piangonana ity dia misy ireo hafatra famaranana samihafa, misy hafatra mitodika amin'ny fiangonana mba hijery tsara ireo izay mikely aina amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Hitantsika amin'ny andininy 2:20 sy 3:20, mba hanajana azy ireny fa mikely aina sy mitondra ho ao amin'ny Tompo izy ireny. Misy kosa ny hafatra mitodika amin'ny mpitory filazany tsara mba hanaovan'izy ireny ny andraikiny amin'ny fampiorenam-pinoana, amin'ny fampaherezana ireo malemy sy ihany koa mba handefitra amin'ny zavatra rehetra. Datsika amin'ny andininy 4:20 sy ny 5:20 zany. Fa rehefa manomboka amin'ny andininy 9:20 kosa dia hitantsika ireo andihana fananarana, andihana hafatra mitodika amin'ny rehetra, na ny mpitondra na ny entina. Andihan-kafatra izay toa miendrika baiko, miendrika fandidina mihitsy aza, omena ny fiangonana. Ireo toromarika samihafa entina mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Anankiray miavaka izay heverina fa lehibe amin'izany, ny ambarany andininy 7:20 manao hoe: aza mamono ny fanahy. Ny hoe aza mamono ny fanahy dia zavatra lehibe mba hahatonga antsika hihevitra ny an'Andriamanitra. Famonoana fanahy mantsy, famonoana ny fanahy mantsy, ny fandavana ny finoana kristianina ka anomby indray an'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Fandavana ny fanahy ny tsy fianarana, tsy fiainoana ny baikon'izy Andriamanitra. Fandavana ny fanahy ny fandehanana amin'ny herin'ny tena manokana ka tsy mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina.
fandavana ny fanany tsy fampiasana ny fanahy masina zay efa noraisina teo amin'ny sakramentany batisa. Ka indraindray na matetika mihitsy aza tsy mahatoky ny herin'ny fanahy zay miasa ao anatiny herintsika, ao anatiny tenantsika. Fa tena fandavana ny fanahy ihany koa ary famonona ny fanahy mihitsy aza. Ny fibaikona ny fanahy na famelana ny fanahy hiasa mafy ka anafenana ny akamonana ny tsy fiasana, ny tsy fandraisana andraikitra. Misy fotoana isika tsy te hanao zavatra dia mibaiko ny fanahy hanao izany. Misy fotoana isika tsy te handroso mitoetra sy mitoe-pona ka maniraka ny fanahy hisolo ny toerantsika amin'ny fandraisana andraikitra. Misy fotoana isika mamono ny fanahy ka mamela ny fanahy hiasa irery fa isika tsy hiasa hiaraka aminy. Endrika famonona ny fanahy avokoa zany. Fanaovana zinona ny fanahy ka mahatonga atsika tsy ino fa afaka miasa ny fanahy, na ihany koa mifanohatra amin'izay maniraka ny fanahy hiasa samy rery ka tsy anaiky hiara-iasa amin'ny fanahy akory. Asa raha tsaroantsika ireo zay nandany fanomezan'ny fanahy masina, nandany asan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, ka raha nomenan'ny apôstôly ny fanahy masina dia izy ireo kosa nilaza fa leo ny divay mamy ireo, mamy divay mamy ireo. Misy ny nandany asan'ny fanahy masina ka zary nanao tsinotsinona ny fanahy. Fa misy kosa ireo zay mampiasa irery ny fanahy masina ka tsy manaiky ho tompona andraikitra eo anatrehan'ny fanompona na ny asa zay ataony, manarona ny hakamona sy ny fahalainana ao ambadiky ny fiasan'Andriamanitra. Aza mamono ny fanahy. Afatra lehibe zany. Fa raha mamono ny fanahy isika dia toa midika fa tsy manaiky an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Raha mamono ny fanahy isika dia mamono ny finoantsika ary mamono ny fiangonana rahateo ihany koa. Zary tsy misy heviny, tsy misy dikany avokoa ny fiainana ara-panahy ny fiangonana sy ny finoantsika manontolo raha mamono ny fanahy isika. Aokary hiratra ny masom-panahintsika ry havana, hahatakatra fa miainga amin'izay ataontsika ny ahafaty ny fanahy ao anatintsika na tsia. Miainga amin'izay fanapahan-kevitra ataontsika no amelomana isan'andro ny fiainam-panahintsika rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indray izahay velombelomo fanahinao, mandresy mahatakatra ny hasarobidy ny fahasoavanao izay efa nambaranao taminay isan'andro. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka aminao izahay mba hanananay ny fiainatsambatra, ny fiainam-pahasambarana miaraka amin'ny fanahinao masina, mivavaka manokana ho an'ireo anaty fahoriana, ho an'ireo izay vao avy nandalo fahoriana, ho an'ireo mandalo fotoan-tsarotra, ho an'ireo ao anatin'ny aretina. Mba jereo amin'indra fonao Tompo fa mangetaeta milanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Misaotra raha io. Amen.